tena hoe vao minitra vitsy izay no tapitra ny matcha nisy prolongation zany ilay izy ety amin'ny parvinisana amin'izao fotoan'izao mipoaka ny afomanga faly ny vahoaka malagasy iray manontolo tena hoe hoanay mitantara ety an-toerana tena feno fihetsepo tanteraka zany hoe miaina ilay hoe nandresy ny demi-finale izany voalohany teo amin'ny tantara isika no tantarany sanina no hoe hiditra amin'izany hoe finale izany ary tena hoe ao anatin'ny hafaliana horakoraka ao anatin'ny fankasitrahana tanteraka no iainana sy andraisana an'izany fandresena mihezinesina azony barea zany nandresy ny soudao tamin'ny saray no ohatra ny bareantsika ary tena hoe nitolona hatramin'ny farany satria fantatsika tsara fa rehefa nahazo karatra mena ifenoaso amin'ny barea dia miena isa ireo bareana la teny akanza kanefa sy nampiova ninninina fa natonga antsika tany amin'ny varavarany fandresena izany zany hoe ezaky ny barea zany dia tena amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo makasitraka barea androany any dia tokony ho fantatsika ihany koa hoe iza no ifanandrina amin'ny barea amin'ny lalao famaranana na izany ny Maroc na izany Sénégal satria izy ireo no hiatrika an'izany demi-finale izany tao aorian'ny barea sy tao aorian'ny barea Madagasikara sy Soudan dia mirary soa be dia be ny ekipa antsika tena manoto ny omby tena hoe faly izay makasitraka ny barea amin'ny zavatra be da be no mena antsika dia averina any amin'ny TV+ ny antenne.